Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Menmenina eran'ny trano ity tovolahy kely iray satria tsy tiany ny loka nataon-dreniny. Dia hoy izy ny vazavaza, tsy mahatsiaro sambatra mihitsy ato amin'ity trano ity, sao ve mba homendry ny eny? Sambatra ery zao ny ankizy hafa mahazo izay zavatra tiany fa zarery no mijaly oatra izao. Dia nalahelo mafy tokoa ny renin'ilay tovolahy kely nandrezany teny-janany izany, ka nanapa-kevitra hitondra ilay zanany lahy kely hiaraka aminy hitsidika toerana fitaizana zazakamboty anankiray izay nisy ankizy mitovitovy taona taminy. Rehefa tonga tany amin'ilay toeram-pitaizana izy mianaka, dia nazavain-dreniny tamin'ilay zanany lahy fa tsy manana ray sy reny ireo zaza hitany ireo, ary tsy maintsy mihinana izay sakafo atolotra azy ireo. Hitanao anaka, hoy reniny nanazava tamin'ny zanany, ireo ankizy ireo dia tena maniry ny anana dada sy neny toanao, saingy tsy fidiny ho azy no kamboty toy izao. Jereo anie ireo ankizy ireo fa tsy afaka misafidy izay sakafo hohaniny, saingy ankasitrahany sady tiany izay omena azy. Jereo ihany koa fa tsy manana kilalao be dehibe toanao ireo ankizy kamboty ireo, kanefa dinio anie ny hafaliany milalao Eny tokoa rankizy, ry tanora, matetika dia manao toy ity tovolahy kely ity isika. Tsy haintsika mihitsy ny makasitraka izay ananantsika sy izay ataon'ny ray aman-drenitsika, na dia efa miasa mafy sy mitady izay azony atao mba hahasoa sy hahafaly antsika aza izy ireo, fa dia ny mampitany fiainantsika amin'ny hafatrano no ataontsika. Rehefa tsy tanteraka ny sitrapontsika, dia sa manao teny sy fihetsika tena mampalahelo sy mandratra azy ireo isika, tahaka ny hoe mpiasantsika sy mpanatanteraka ny sitrapontsika no antony asany sy mahavelona an'ireo ray aman-drenitsika eto tany. Tsy misy vidiny sy haja intsony ny ray aman-dreny matetika. Eny, aza andrasana ho tsy eo intsony dada sy neny izay ianao vao ahay ankasitraka ny nataony taminao. Aza andrasana ho fongana ny eo ampelantananao izay ianao vao ahay ankasitraka izay anananao. Eny, aza andrasana ho diso oriana loatra izay ianao vao ahatsiaro fa mila mankasitraka sy manaja. Izao no afatra ho antsika zanaka ao amin'ny Kolosianina 3:20 manao hoe: ianareo zanaka, manekiny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fa ankasitrahana ao amin'ny tompo izany. Dia tsaroanao ihany koa ve ny didy 10 ao amin'ny Eksodosy 20:12 miteny amintsika hoe: manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao ho anao. Amen. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Faly miarabantsika indray ry mpiany malala, mpanaraka tsy tapaka an'izao fandaharana sakafo eto amin'ny AWR izao. Sabiana Rakotondranaivo no manolotra an'ity fandaharana ity, dia nataontsika an'io dia crème fraîche vita amin'ny soja. Crème fraîche vita amin'ny soja. Afaka havitana zavatra maro ny soja. Afaka hivelomana tsara izy raha ianao ny mikajy sy mitazona ny kalitao, raha ianao ny manodina azy ho lasa vola. Ary ny soja dia anisany
sakafo iray izay mahasolo hena tokoa. Inona avy ary no ilayntsika anaovana an'ity crème fraîche vita amin'ny soja ity? Ronono soja tsisy siramamy 2 kaopy. Ronono soja tsisy siramamy 2 kaopy. Vinaigitra vita amin'ny paoma na antsoina hoe vinaigre de cidre. Raha tsisy dia atao vinaigre fotsy tsotra. Ataovy roa sotro kely. Menaka 1 sotro fihinana. Siramamy 2 sotro kely. Averiko indray mandeha zavatra ilaina. Ronono soja tsisy siramamy 2 kaopy. Vinaigitra vita avy amin'ny paoma na vinaigre de cidre. Raha tsisy dia ataovy vinaigre fotsy tsotra. Ataovy 2 sotro kely ny fatrany. Menaka 1 sotro fihinana. Siramamy 2 sotro kely. Atao hoana raha ny fomba fanaovana an'ilay crème fraîche vita amin'ny soja? Alaina ny ronono soja dia afanaina kely izy atao tsy mafana be fa atao matimaty. Rehefa izay dia araraka ny vinaigre de cidre na vinaigre tsotra le fatrany 2 sotro kely teo zany dia arorona. Rehefa voaroaro izy dia avela kely aloha eo amin'ny 2 minitra eo mba hivaingana. Lasa tonga zany dia misaraka le izy, lasa misy ranony sy misy vaingany. Rehefa izay dia ararao ny menaka dia afangaroy amin'ny fikapohana atody. Raha ohatra zany ianao ka manana antsoina hoe batteuse dia iny no anodinana azy. Raha tsisy dia sotro no anodinana azy ka atao lasa crème le izy. Ahodina zany le izy mba ho lasa crème. Vita izay dia araraka tsikelikely indray ny siramamy. Rehefa voararaka ny siramamy dia kapohana indray. Raha ohatra ka sendra mandranoka le izy rehefa mikapoka dia afaka asiana siramamy kely indray na vinaigre kely dia avela kapohana indray. Raha ohatra zany lasa somary mandranoka le izy dia tapohana siramamy kely na vinaigre kely. Rehefa izay dia arakaraky ny zavatra tianao zany no anampianao an'ilay vinaigre koa na tsy. Raha ohatra zany izy ka hoe mandranoka dia afaka ampiana vinaigre. Raha ohatra izy tsy mandranoka dia tsy ampianao vinaigre na arakaraka izay zavatra ataonao azy. Raha zavatra mamy moa zany ataonao aminy dia tsy mila hoe atao vinaigre be loatra satria sao dia lasa marikivy indray le izy. Raha tianao arihatra izy na tianao atsatsitsatso kokoa dia vinaigre foana no analana na anampiana atonga izay kalitao izay. Vinaigre foana zany no ampiana. Kanefa arakaraka izay zavatra tianao atao amin'ilay izy koa. Fa izay zany dia vita ny crème fraîche anao. Tehirizina anaty vata fampangatsiahana kosa aloha izy ity. Ary isaky ny mampiasa dia ahontsana. Tsy maintsy ahontsana foana zany le izy fangaro isaky ny mampiasa. Afaka anaovana glasy izy na haingona mofomamy. Afaka ampiasainao amin'izay itiavanao azy. Afaka mikarakarana sakafo koa ary ity crème fraîche ity. Afaka atao amin'ny salade de fruits. Fa ny tena tsara koa zany dia afaka anamboarana glasy ity crème fraîche vita amin'ny soja ity. Andeha averintsika indray raha ny fomba fanamboarana azy. Ronono soja tsisy siramamy 2 kaopy. Ny zavatra ilaina zany eto no averiko. Vinaigitra paoma na vinaigre de cidre. Raha tsisy dia afaka atao vinaigre tsotra ka vinaigre fotsy no tsara. Ataovy 2 sotro kely. Menaka 1 sotro fihinana. Siramamy 2 sotro kely. Atao hoana ary manao azy. Fomba fanamboarana azy zany. Alaina ny ronono soja. Afanaina kely aloha izy zany raha mangatsiaka ka atao matimaty. Rehefa izay dia araraka ny vinaigre
dia arona tsara, avela kely eo amin'ny 2 minitra eo, tapitra ny 2 minitra dia mivaingana izy, izany hoe tonga izany dia mivaingana mitambatra. Ararao ny menaka dia afangaro io amin'ny fikapohana atody na hoe batteuse na sotro, dia ahodina atao lasa crème. Vita izay dia ararao tsikelikely indray ny siramamy, dia kapohana indray. Raha mandranoka be ampio siramamy kely sy vinaigre kely, dia kapohana indray. Arakaraka ny zavatra tianao izany no anampiana ny vinaigre na tsy. Raha misy vinaigre manko sy lasa marimarikivy, kanefa ny zavatra ataonao tsy tokony ho izay ohatra fa mamy, dia afaka tsy ampiana le vinaigre izany izy fa le siramamy. Raha tianao arehitra izy na tianao atsatsitsatso kokoa, dia vinaigre foana ihany izany no analana na anampiana atonga izay kalitao izay. Le vinaigre foana izany manome an'ilay hoe marihatra izy na mandranodranoka. Dia izay dia vita sahady ny crème fraîche anao. Izy izany tsy maintsy tehirizina anaty vata fampangatsiahana na amin'ny toerana mangatsiatsiaka. Rehefa piasa dia tsy maintsy ahontsana mba hifangaro izany. Afaka anaovana glasy ny crème fraîche vita amin'ny soja na haingana mofomamy. Afaka ampiasanao amin'izay tiavanao azy. Afaka hosorana amin'ny mofo, afaka atao amin'ny salade de fruits, izay tiavan'ny mpianakavy azy. Izay indray arany afaka natolotra koa mirary soatsika fiadanan'ny tompony ho amin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Ny mpanolotra ny fandaharana Sabina Rakotondranaeva. Karakarany teo amin'ny lafiny teknika namana Sam. Mandra-pitafy indray tompoko. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. AWR manolotra ho anao. Ilay feo fanantenana. Zanak'Andriamanitra. Manasanao mbola anokana minitra vitsivitsy iaraha mianatra ny tenin'Andriamanitra. Raha apetrako aminao ny fanontaniana hoe zanak'iza moa ianao, dia azo antoka fa ho vavalinao mazava tsara izany. Na ny ankizy kely aza dia efa mahay mamaly izany fanontaniana izany. Zava-dehibe eo amin'ny olombelona tokoa ny hoe manana ankohonana sy fianakaviana. Mahatsiaro sambatra ny ray aman-dreny manan-janaka, ary mahatsiaro sambatra toy izany koa ny zanaka mbola velon'ny ray aman-dreny. Mampirehireh ny zanaka ny toerana na ny farim-pananana sy ny toerana misy ny ray aman-dreniny. Izaho zanak'iranona, manana an'izao sy izao, olo malaza sy ny sisa sy ny sisa. Etsakilany kosa dia misy zanaka miteny toy ny hoe naninona ary ara mba tany amin'ny fianakaviana toy izao na toy izao niteraka. Samy zava-poana izany fiheverana izany, satria olombelona daholo ihany ny ray aman-dreny rehetra, na ny manana na ny tsy manana, na ny ambony na ny ambany. Ny vaovao mahafaly dia izao: manasa antsika mba ho tonga zanany ilay raintsika mandrakizay. Izao no tsapany Jaona rehefa nifanerasera nandritra ny taona vitsivitsy tamin'i Jesosy izy. Endre manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny ray ao antsika dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady zany tokoa isika. Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao, satria tsy nahalala azy izy.
jaona voalohany toko 7 ka ny 9 voalohany. Zanak'Andriamanitra hono isika, tsy mba fanontaniana na fepetra zao tenin'ny jaona zao, fa tena fanambarana mihitsy. Resy lahatra ny amin'izany izy. Inona tokoa moa ireo fepetra mahazanaka? Andeha hodinitsika ny amin'izany. Voalohany, ny fisiany zanaka dia miankina amin'ny ray sy ny reniny. Izany hoe misy fifamatorana eo amin'izy ireo. Tsy nisy raha tsy teo ny ray aman-dreniko. Toy izany koa ianao. Isika izany dia tsy mahaleo tena fa tena niankina tanteraka tamin'ny ray aman-drenitsika ny fisiantsika. Na ireo ray aman-dreny koa ary dia tahaka izany ihany e. Hatramin'ireo razambe ela taloha dia tahaka izany ihany. Dia avy eza ary ny olombelona voalohany. Iza no ray aman-dreny namorona azy? Mamaly izany ny Baiboly. Andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Andriamanitra no niteny izany. Amin'ny famoronana dia zanak'Andriamanitra ny olona. Izaho sy ianao anatin'izany. Raha tsy mino an'Andriamanitra sy ny famoronana izany ny olona iray dia efa mandatsy ho zanany raha teo. Faharoa, ny zanaka dia mitovy karazana amin'ny ray aman-dreniny. Ny zanaky ny akoho dia akoho ihany. Ny zanaky ny ondry dia ondry ihany. Ary ny zanaky ny olona dia olona ihany. Sarobidy io fitoviana io ka tokony hasarotiny ny fiarovana azy. Hoy Andriamanitra ao amin'ny Levitikos 7:7 ka ny 7:7. Tandremo ny didiko, aza ivela ilomy amin'ny hafa karazana noho izy ny biby fiomponao, aza fafazanao voan-javatra 2 karazana mifangaroaro ny taninao, ary aza mitafy lamba natao tamin'ny zavatra 2 samihafa karazana mifamaofao. Tsy tsara ny mampifangaro karazana na amin'inona izany na amin'inona, satria ny taranaka azo avy amin'izany dia ho hafa tanteraka. Ny olombelona dia noforon'Andriamanitra tahaka ny endriny araka ny tarehiny. Na tsy azontsika tanteraka aza ny hevitra izany teny izany dia azontsika antoka kosa fa mitondra ny endrik'Andriamanitra isika olombelona. Manandratra ny olona ny fahafantarana izany fahamarinana izany. Fahatelo, ny zanaka dia ilay mankatò ny rainy. Fahita matetika ny orinasa misy soratra toy ny hoe ranona sy ny zanany. Mampalahelo mijery ireny fonenana na toeram-piasana izay rava satria tsy nanao ny asa nataon'ny ray ny zanaka. Mahonena koa ny ray aman-dreny izay tsongoim-bolo eo amin'ny fiarahamonina nefa dia manan-janaka maditra. Misy aza ray aman-dreny izay mahavita manary zanaka satria efa tafa oatra loatra ny tsy fankatoavany azy ireo. Na dia mitovy endrika sy miankina amin'ny ray aza ny zanaka, ny fifamantorana dia miankina be dia be amin'ity fankatoavany ity. Hoy Jesosy indray mandeha rehefa nilazaina taminy fa mitady azy ny reniny sy ny rahalahiny. Fa na iza no anao ny sitrapony raiko izay ny an-danitra, dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Ao amin'ny Mateo 12 ka ny 9:10. Ny mahazanak'Andriamanitra ny olona dia ny fankatoavana ny sitrapony. Na dia ny foronina tahaka ny endriny sy araka ny tariny azy ny olona nefa mikomy aminy dia tapaka izany fifandraisana sarobidy izany. Jereo ange ny olona iray izay manara-po amin'ny fahazaran-dratsy manimba toy ny fisotroana, ny fidoroana zava-mahadomelona, tsy hita eo amin'ny tarehany intsony ny fahasoavan'ny ray izay namorona azy. Ny mahafinaritra dia izao, tsy mba manary anak'Andriamanitra izay te hiverina aminy na izay efa nanao ratsy indrindra aza dia raisiny ihany. Fantatsika tsara ny fanoharana nataon'i Jesosy ny amin'ilay zanak'Adala izay voasoratra ao amin'ny Luka 5:15. Isika no mandasy mihodina amin'io raintsika io matetika fa izy tsy mahafoy antsika. Ino ny fitalahoany izay voasoratra ao amin'ny Hosea 10:9. Ataoko ahoana no hahafoy anao ry Efraima, na ho fanolotra anao ry Israely. Ataoko ahoana ny fanao anao tahaka ny Adma, ataoko ahoana ny fametraka anao tahaka ny Zeboima. Onena ny foko, mafy loatra ny alahelo. Betsaka ny teny amin'ny soratra masina izay manome antoka antsika fa mbola vonina andray izay miverina ho eo ambany faneva ny fankatoavany io raintsika io.
Faefatra ny hoe zanaka dia mandova ny dikan'izany. Raha zanaka mitovy endrika amin'ny ray mankatoa azy nefa tsy manana anjara lova dia tsy ara-dalàna zany. Manao ny tsirariny zany ray aman-dreny zany. Mananjoandova ny zanaka ara-dalàna. Raha tsy miala eo amin'ny toeran'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia mandova azy. Izao no voalaza ao amin'ny Romanina 8:7. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no prailova amin'i Kristy koa. Tsy tranobe na tany mahavokatra na fiara lafo vidy na biby fiompy no olovan'ny zanak'Andriamanitra fa fiainana be dia be. Harena tsy takatry ny vola rehetra eto ambonin'ny tany. Omeny maimaim-poana ny zanany zany satria zanany. Raha izany dia aleo manomboka fiainam-baovao mihitsy. Azo tanterana ve zany? Izay mihitsy ny fipetra-takiana. Izao no bakin'i Jesosy ho an'izay rehetra tia hanomboka fiainam-baovao ao amin'ny fankatoavana. Raha tsy teraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ao amin'ny Jaona 7:7-5. Izany no fankatoavana voalohany indrindra dia ny manaiky ateraka indray. Manaiky ho zazakely ara-panahy. Tezaina beazina ao amin'ny fanoavana ny iray. Ny fanahy masina sy ny ranon'ny batisa no manatanteraka izany fiandohana vaovao izany. Ianao izay efa nandalo tamin'izany fahaterahana indray izany dia mitombohatra any ao amin'ny fanarahana ny sitrapon'ny iray. Ho anao izay tsy mbola nandalo tamin'izany kosa dia mbola miantso anao ny rainao hitolo-batana ao amin'izany fiainam-baovao izany. Tsy manana safidy maro sika fa na zanak'Andriamanitra na tsy zanany. Ary raha tsy zanany dia zanakiza. Hoy Jesosy tamin'ireo jiosy izay sakamony azy, ianareo avy tamin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo ny lazainy satria mpandainga izy sady rainy lainga. Ao amin'ny Jaona 8:7-7. Aza mifidy ny ho zanak'izany ray mpandainga sy mpamono olona izany. Ry mpiaino namana, zanak'Andriamanitra izaho sy ianao ary mpandova azy miaraka amin'i Jesosy sokintsika. Mahereza miazona izany toeram-boninahitra ambony loatra izany. Aza diny koa nefa fa tsy maintsy miara-miaritra amin'i Jesosy sika alohan'ny iarahana mandova aminy. Hoy ihany ny Romanina 8:7. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no prailova amin'i Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manamboninahitra aminy koa. Mahareta ao amin'ny fahoriana izay iarahanao amin'i Jesosy fa ho sambatra miaraka aminy ianao ho valiny izany. Ny raintsika ny an-danitra ny ampiorina ny mahazanany ianao. Kaleba Andritsikivy no niara-nandinika ny soratra masina taminao. Raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azy any.
mety farahandroko manama finy finona finoko anao ray finoko anao ray zay lay onjany fanantenana hiezakao ny anamavy ny finoko anao riray ny finoko anao riray kana humorana umavy fa izao de zanakao fa izao de zanakao hiezakao ny anamavy ny finoko anao riray ny finoko anao riray kana umorana umavy fa izao de zanakao fa izao de zanakao feon'ny piaino feon'ny piaino miarahaba tompoko ampifaliana trano no anasana ianao andray hery amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona entiny vahintsika anankiroa eto amin'ny AWR na ny feon'ny fanantenana namanao fanjaniaina no anolotra izany anao eto miaraka amin'ny teknisianina Nardina hoentina ihany amin'iny faritra andrefany Madagasikara iny ianao be salampy any anaraka fijoroana vavolombelona taon'Andriamatoa Jaka isika izarany amintsika ny fanandramana nataony ny amin'izany hery ny vavaka izany teo amin'ny micro ny namana Rila dia menofinaritra tompoko faly miarahaba atsika ato amin'ny radio AWR ary faly ihany koa miarahaba atsika rehetra piaino izao fandaharana izao fijoroana vavolombelona no etiko amin'ny toerana anankiray izay lavitra ny Bisalampy lavitra be ary misy toerana ambanivohitra anankiray izay hoetiko amin'itsika toerana 510 kilometatra miala ny tapitanana ny Bisalampy no hoetiko amintsika misy toerana anankiray izay tao hoe Andolamoso mianatsimo miatsinanana miala ny faritra Bisalampy renivohitra zany io tanàna io ary le tanàna dia azo lazaina hoe faritra mena sady maizina zany hoe mahatonga azy faritra mena be dahalo be ilay toerana ary ny fahimazinany dia tena olona tsy mpivavaka no anatin' izany toerana izany tao anatin'izany nefa dia nanao ezaka izahay nandeha na nantona izany toerana izany mba hitsidika sy hanamboatra ny fiangonana tamin'izany fotoana izany ary rehefa nandeha izahay ao anatin'ilay lalana izay andehananay nefany dia tena lalana 3 andro na mandeha tongotra izay na mandeha sarety dia 3 andro avokoa ny lalana 3 andro zany vao tonga any amin'ilay toerana ary ao anatin'izay nefa dia mitaitaina izahay amin'ny lalany hoe be dahalo ilay lalana anefany noho ny mahazanak'Andriamanitra dia hoentina foana ny mivavaka mafana zany mba hitatana an'Andriamanitra amin'ny dihy ny zavatra mahafinaritra dia rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia mitantana ny dihy izy ary tamin'izay fotoan'izay dia miaraka amina sarety be dia be izahay tao anatin'ilay sarety zany dia misy mpiara mivavaka anankiray izay avy amin'ny toerana io no niaraka amiko tamin'izany fotoana izany ary mahagaga dia nisy olona ratsy izay nanandrina anay tamin'izay fotoana izay dia niezaka izay mirahalahy nivavaka tao anatin'ilay sarety zany
dia nitsangana teo mpivoandalana ilay olon-dratsy ary tena nivonina mihitsy izy ireo ny androbanay tamin'izay fotoana izay dia nivavaka izay mirahalahy tao anatin'ilay sarety ary izay moa no nitaridalana dia izay zany nahitana azy voalohany fa tena mivavaka izay mirahalahy ao anatin'ilay sarety dia ny zavatra mahagaga rehefa tonga teo izahay tonga dia olona fantatra n'ilay rahalahy namanay tao anatin'ilay sarety ilay olona dia ozy ilay olon-dratsy rehefa avy eo tena vona ny androbanareo izahay sainginareo olona fantatra anay dia tsy afaka ny anisa ratsy ianareo izay zany hoe be deaibe zany nitsakana teny an-dalana fa noho ny fitantanan'Andriamanitra dia tonga tamin'ilay toerana tao amin'ilay tanàna izahay dia rehefa tonga tao amin'ilay tanàna izahay dia nivavaka ary ilay tanàna moa azaky ny mahafaritra maizina azy zay dia be deaibe zany ny olona misy ny devoly amin'ny toerana io ary misy olona zany izy efa tena voaresena lahatra mihitsy makany ampiangonana mba mihaino ny ten'Andriamanitra dia ao ampiangonana dia mietsika ny devolin'ilay olona tena mietsika ny devolin'ilay olona ao anatin'ny fiangonana dia tondrotondrony zany ianao ary tena mampatahotra anao mihitsy izy hoe ianao tena tondrony zany ary tena mena ny masony mijery anao kanefa ianao zany eo amin'ny finoanao an'Andriamanitra zany dia zao tsisy tahotra ianao satria dia Jesosy dia tena tsy natahotra izy ny fanehitra tamin'ny devoly dia hoe izay finoana izay zany no nitazomina mba nentina ny ady tamin'ilay devoly tena nampanginina zany ilay devoly amin'ny alalan'i Jesosy tao am-piangonana ary dia tena nangina ilay devoly dia ny zavatra nanaraka nisy marary teo amin'ilay tanàna nisy marary zany le teo amin'ilay tanàna zany hoe efa mpiara-mivavaka ihany izy io fa saingy mbola tena getsany devoly zany izy tsy ho velany hivavaka dia zao narary izy tena narary nify zany izy tena narary tao anatin'ny herinandro dia rehefa rava mivavaka zomarivo zay dia niteny hoe alao entina mivavaka ity ranabavy ity mpiara-mivavaka ity dia nentina iambavaka teo le ranabavy zay ao anatin'ny manao vavaka mandongalika sady asiana hira dia zao tena nitomany mafy ary tena nikikika le ranabavy ity tao anatin'izany vavaka mafana sy hira fiderana izay androasana devoly izany dia rehefa vita ny vavaka vita ny amenina tonga dia ny savatra eo avy hatrany ilay olona nijanona ny tomanina ary nijanona ny fanaintainana zany hoe zavatra fijoroana azo tsapahitanana zany zavatra izany noho ny fidiran'Andriamanitra tsehatra sy ny finoana ny fiarahana amin'Andriamanitra fa tena nanontaniana zany le vehivavy rehefa avy eo ty ranabavy ity hoe ahoana mbola misy marary ve sa ahoana fa tena tonga dia sa nijoro izy hoe tsisy marary tsony amin'ny vatako ary tena mivoto nifany tamin'izany fotoana zany fa teo no eo ihany vita ny vavaka vita ny amenina dia niena ny nifiny ary hatramin'izao dia tsy marary tsony ty ranabavy ity ary amin'izao fotoana izao ity ranabavy ity dia efa lasa mpanaradia mahafatrapoa eo amin'ny Kristy amin'izao fotoana izao ia dia ankasitrany ianao zaka nitondra izay fijoroana vavolombelona ho an'ny mpiaino antsika izay mankasitraka indrindra aza mbola miala fa mbola any amin'iny faritra andrefa ny Madagasikara iny ihany no andehanantsika saingy efa somary lavitra kaiky kokoa dia ao akavandrao Pasteur Hermanina vao akondromena no izara ny fanandramana nataony mahakasika ny fiarovan'Andriamanitra azy fiarovan'Andriamanitra ny zanany izay miantso sy mahatoky azy rehefa mandalo ady sarotra misedra fahavalo ary ao kely anie mbola teo micro ny namana Rila hatrany Pasteur Ratovo Arson Hermanina faly miarabanao Pasteur inona indray no fijoroana vavolombelona azonao ifampizarana ho an'ny mpiaino antsika miarabanao namana Rila ary miarahaba ny mpiainony AWR maneran-tany fizarana fanandramana fijoroana vavolombelona izay zaraina amintsika indray makasika ny asana amin'ny faritra kondromena iny ihany moa no resahana rehefa natao zany ny fitorian'ny filazantsara seminera teo amin'ny tanàna anankiray atao hoe Mahatsinjo dia izy io somary miataka lavidavitra kokoa na kondromena zany dia tsy maintsy natory-tany ny fiangonana mba ahafana manatanteraka nyity asa eo amin'ity tanàna ity ny olona eo amin'ny amponina io dia mpanompo sampy ary ny tanora dia manao nytony asa ratsy tony zany ny asana dahalo zany ary tena ikoizany fanjakana mihitsy zany io faritra io rehefa natao ny fitorian'ny filazantsara tamin'ny andro voalohany dia nafinaritra fa vita zany ary maromaro ny olona vory teo zany ary rehefa natory zay ny alina
de ny folo maraina ary niditra tamin'ny andro faharoa farany zany de somary efa miamary tokoa ny olona satria na ino an'le hoe nisy an'izao ny tao omaly a de tonga daholo ny olona rehetra nanodidina n'lay tanàna matsino zany a vory teo de rehefa natao ny asa tahaka ny mahazatra zany misy ny hira faneva misy ny fanentanana zay atao mahaliana ny olona de misy ny torotena ao afovoan'ny fandaharana de aorinan'iny koa mbola misy hira fanentana isan-karazany ny hira faneva sy ny tarina de mirava de atao anatin'ny torotena zany no nisy tovolahy anankiray zay somary mitabataba iry aoriana iry tabataba de ohatrany somary sahirakirina zany de miteny satria somary sarona n'le feo koa de niezaka foana zany sady vavaka hoe Andriamanitra ampangina ny tovolahy io de lasa zany torotena zavatra nisy de zao aika io tovolahy io mamoaka vava zany eo amin'lay mpiara-mipetraka aminazy io hoe io pastera io izy makamanaka mihitsy aolo kapakapako ny famaky teo izy nylohany io androany kapako am'ty famaky teo izy misy famaky zay zany eny aminy a hitako izy tsy mahateny koa izy raha tratran'ty famaky teo lohany io tsy mahetsiko tso ny tombokony io izy de za moa tsy maheno zany fa le olo io zany maheno le mpiray monina aminy a sy lay namatsika zany mpiara-mivavaka zany anao ny asa de rehefa nandeha ny fitoronan'ny filazantsara tapitra ny torotena de nytoy ihany le resaka hirahira fanentanana fitaomana ny olona fanentanan'ny olona mba hivavaka tao anatin'izay zany de nisy trano mahay tery lavidavitra tery satria efa somary maizimaizina tamin'izay fotoana zay efa teo eo amin'ny enina sasany teo zany de may le trano de taitra daholo ny olona ary de nitodika anakany ny fotoana moa efa hirava raha teo de ozy aho tamin'zareo hoe trano may ve ho airy de ozy le mponina hoe trano may io pastera de zao andao tsika hivavaka ao an'io trano ao aloha de nivavaka ndao ary tena ina daholo ny olona rehetra ary de tena tonga de hita mihitsy hoe raisy ny olona pola fivavahana de rehefa vita ny amenina zavatra nagaga tonga de miaina le afo ary de maty le afo de gaga ny olona tena mahery tokoa zao Andriamanitra izao raga mahery tokoa ty fivavahady fa tonga de maty le afo raha ny tena ara-dalàna satria trano bozaka daholo zany manodidina n'le trano tokony may daholo zany reo fa le trano anankiray ihany zany ano may de maty moa le afo tao anatin'izay rehefa niresaka le olona zany rehefa aveo hoe pastera io trano io nge trano le hoe zalahy le nitabataba teto hoe fa inona ao angao no zavatra nyresahany teo tiamonanao ny izy okapany amin'ny famako ny lohanao fa toritoryan'izao fivavahana zao de tranonao izy iny ny mahay iny izy moa lasany iny ozy izy nandeha namono afo any de tena gaga mihitsy zay ozy izy fa voatapaka ny fivavahanao de maty le afo de mahery mihitsy zao Andriamanitra zao pastera de ny rava moa tao anatin'izay seminaire zay ny rava zany de nody zany zay ary tena nanakoako nanerana ny faritra mahatsinjo mihitsy zany zay karazana somary fahagagana kely zay fa maninona mozy izy ny olona no trano le olona nitabataba teo no maitery fa tena hoe mahery mihitsy le Andriamanitra tsy azo atao mihitsy misangisangy amin'ny resaka fivavahana ary ny zavatra nahagagana io izy ny olona tantara zany hoe tena rehefa mivavaka pastera de maty le afo rehefa manao ny asa isika satria Andriamanitra moa naniraka atsika Jesosy naniraka atsika hitory ny filazantsara ho famonjena ny olombelona rehetra any amin'ny toerana rehetra zany rehefa miara-miasa amin'Andriamanitra asika de misy mandrakariva ny fiarovan'Andriamanitra na de misy zavatsarotra atrehana aza ndraindray de azo antoka fa momba atsika Andriamanitra ary manavitra atsika izy ao anatin'ireny karazana loza zay alefa ny Satana amelezana atsika ireny koa dia mampirisika atsika mpiaino rehetra mba hitory ny filazantsara ho famonjena ny vahoaka famonjena ny olombelona rehetra any amin'ny faritra zay misy atsika tsiraray avy any fa ho anay any amin'ny faritra Kavandra Akondromena any amin'ny faritra Menabe somary masitsika amin'ny asandalo iny zany dia zay de vonany ho faty mihitsy amin'ny fitoriana filazantsara mba ho famonjena azy ireo de mankasitraka indrindra pastera no sady mankahery anareo amin'ny asa lehibe zay mbola miandry anareo Andriamanitra ny omba sy tantana anareo mandrakariva misaotrabetsaka ny amin'ny rila ary misaotrabetsaka ny mpiaino ny radio AWR maneran-tany antenainay fa nampahery anao ny fandrenesana ny fijoroana vavolombelona nentin'ny feon'ny fanantenana ho anao teto izay isorana indrindra azo amin'ny rahalahy ireo amin'izao andro miaratsy efa madiva ho tapitra hifarana izao dia sambatra indrindra
ny olona tena miaraka amin'Andriamanitra. Anjaranao izany misafidy fa mbola tsy diso oriana loatra. Andramo ane, andramoka izaho fa tsara Jehova, sambatra izay miankina aminy. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Dia hatreto koa ny fiarahantsika tato anatin'ity fandaharana feon'ny mpiaino ity, misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Raha misy amintsika mpiaino maniry izara fijoroana vavolombelona mahakasika ny rahany tamin'i Jesosy, dia vonina indray izany mandrakariva ny AWR na ny feon'ny fanantenana. Dia ity hirity ihany koa no entinay mametraka ny mandra-pitafa ho amintsika amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Mahireza daholo. Apetrako aminao Andriamanitra ny fiainako rehetra, ka antananao aho no hitoetra. Apetrako aminao raha sitraka na tsy mendrika aza, fa antananao no toerana sahaza. Noraiko aminao ny tsy ambaratelo sy ny alahelo, zay mamelovelo ty zazay very matsiaro rery. Aza foy tazony amiko foy. Apetrako aminao Andriamanitra ny fiainako rehetra, ka antananao aho no hitoetra. Apetrako aminao raha sitraka na tsy mendrika aza, fa antananao no toerana sahaza. Hatreo ny asa andavanandro, arao ny kinasa, ianao no hitandro. Tolory ny sandry ny fianakaviana, ianao no andry ori tompotina. Zay lay onja ny fanantinana. Ny zava-mitranga, ny lanitra manga, ny rao ny tatao, dia antananao. Ny lali ny drindra, ato an-tsaiko, iriko irindra, aminao riraiko. Apetrako aminao Andriamanitra ny fiainako rehetra, ka antananao aho no hitoetra. Apetrako aminao raha sitraka na tsy mendrika aza, fa antananao no toerana sahaza. Ny vatako tontolo na dia ny singiam-bolo, ankiniko aminao ampela-tananao. Aretina mamely tsy hay velively, izaho handrosaina, ianao tomponaina. Nalavana foy ny diako eto an-tany, ianao no hanjoy iaia iatrany. Fa ho fatratra loatra ny fiainako ankoatra, ny mandrakizay aminao riray. Apetrako aminao Andriamanitra, apetrako aminao ny fiainako rehetra. Apetrako aminao ary eo ano toetra. Apetrako aminao raha sitrakao. Apetrako aminao na tsy mendrika azy.
apetrako aminao eo atsandrinao, apetrako aminao eo nitoerana sahazy, misaotra tompo. tianao miahafantatra ny tantarany hery mifanandrina teo amin'ny raty sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava ary ny tsy maintsy hotohiny izany. Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany zaho sy ianao, na fantatrao zany na tsy. Manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina, efa misy koa ny rakim-peo mirakitra izany no maniny feo fanantenana ho anao. Mandefa sary SMS amin'reto laharana telefonina ireto: 034 06 797 62 033 84 313 37 032 75 379 74. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Fifaliana tanteraka ho any miaraka aminao indray androany, ary manonona ny fiadanan'i Jesosy ry mpiara-mianatra ny soratra masina amiko. Hojerentsika ao anatin'ilay lohateny manao hoe ireo sary maneho ny farany, izao fizaran-dohateny kely izao. Hojerentsika ny amin'ny Jona, ilay mpaminany malaina. Inona ny azonao andikana an'ilay hoe mpaminany malaina? Kamo, tsy mazoto. Ndao ary, asaiko anao kanefa melon'izay andao hivavaka aloha. Rirayna izay ny an-danitro, misaotra anao izay fa afaka miona amin'ity namako ity indray. Mamela ny heliko, amindrafo ary azo mijery maolombelona fa tsy tanteraka aho. Toy izany koa ity namako ity. Tsinjovy izy ka avelao ny fahotany ary arotsay amin'ny fitahianao rehetra. Meo anay ray eo ny fanahy masina mba hampatsiahy anay mandrakariva ny sitraponao, ary hazony ny tananay mba tsy ala aminao izay, satria efa ho avy Jesosy Kristy ka tsy ho very izay fa ho isan'ireo olombonjena rehefa ho avy eny amin'ny raha an-lanitra izy. Dia aoka tsy ho isy fanelingelenana ny amin'ity fiara-mianatra ny soratra masina ity. Tononiko izany vavaka izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao efa maty teo amin'ny hazo fijaliana mba hamonjy anay. Amen. Ilay mpaminany malaina, miresaka ny Jona eto, ity fizaran-dohateny kely iarahanao amiko ity. Jona dia niran'Andriamanitra mba ho an'ny Ninive izy. Ninive dia tanàna lehibe feno mponina, feno zava-mananaina, tanàna anankiray anjakan'ny faratsiana nefa. Tanàna anankiray tsy mba nisy fatahorana an'Andriamanitra. Rariny sy hitsiny raha ndringana azy Andriamanitra. Kanefa moa araka ny voalazan'ny Lioka 7:11 nahatongavan'i Jesosy dia hitady sy hamonjy ny very. Dia izay ny antony nanirahany Jesosy any Jona nakany Ninive. Tadidio fa Jesosy niny Jehova naniraka ny Jona ho an'ny Ninive hitory amin'ireo mponiny Ninive ireo mba hibebaka, hiala amin'ny ratsy fanaony ary hiverina tanteraka amin'Andriamanitra, hahafoy izay zavatra rehetra matezitra an'Andriamanitra tamin'ny fomba mampanao
nataon'izy ireo. Fa inona kosa nefa ny zavatra nisy? Raha ny rana nandeha hilaza amin'ireo olona reo izy hoe mibeba ianareo fa ho aringa an'Andriamanitra ity tanàna misy anareo ty, ary ho levona sy ho ringana miaraka amin'izany koa ianareo. Raha tokony anao an'izay Jona, inona no nataony? Nandositra izy. Nandositra izy nilefa ny iraka nataon'Andriamanitra taminy. Ny zavatra misy moa araka ny voalazan'ny bokin'ny Jona de nahita sambo anankiray izy de niakatra tao an-tsambo. De nisitrika, ary rehefa nisitrika tany ambanin'ny lakavy, tany ambanin'ny lakaly, zay angamba no azo ilazana azy. Fa rehefa nisitrika tany izy de nitranga ny loza tamin'ny fiarahany tamin'ireo tatsambo ireo. Raha jerena maimaika de tena rary mihitsy raha nandositra Jona. Fa izany tanàna izany nge ka tena tanàna tsy fanao ianao, hoy ny fitentsika malagasy, tanàna mpanompo sampy, ary ny olona tao de tena tsy mifaty-trovana. Ka rary ny sitsy mihitsy zany raha tena hoe jerena maimaika nandositra Jona. Maty any aho oza raha ohatra ka andeha ho any, zany ve no teneniko amin'ny olona ao? Kamo izy, tsy nazotony ho any izy, nandositra izy. Zao anefa Andriamanitra ny tompony teny farany, nandeha any Jona rehefa elaniela. Amin'izao fotoana izao de maro ihany koa ny Jona mandositra ny hafatra sy ny baiko men'Andriamanitra azy mba hitory amin'izao tontolo izao, ity tontolo zay efa madiva ho aringana ity tontolo zay feno herisetra tsy fatahorana an'Andriamanitra ity. Betsaka ireo zay malala amin'ny fahamarinana fa tsy maintsy ho aringana ty tontolo misy antsika ty no mangina. Ny fanginanao de mitovy an Jona nandositra. Ny tsy fetezanao hiasa ho an'Andriamanitra de mitovy ny fandavan'ny Jona ny hafatra zay nomena azy. Oringana ihany anie zao tontolo zao, fa ny rany kosa de ho adin'Andriamanitra aminao ry Jona moderna. Fa nahoana kay no mahatonga ahy miteny an'izany? Aoko fantatrao tsara fa ireo zavatra nitranga tamin'ny tantaran'ny Jona reo dia saritsary ny hitranga amin'izao androm-piainantsika melohan'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahaolanitra indray. Rehefa nanontaniana momba azy moa zany Jona hoe, inona ny ataonao ato ambany ato? Fa nahoana ianao no matory, nga tsy hitanao zao loza mahazo ny mpiray sambo zao? Nahoana ianao mibe torimaso toy izao mitsangana ianao? Fa izy ianao, avaiza ianao? De zao no navaly Jona araka ny Jona 1:7, de ilay andininy fanao tsenjery. Jona 1:7, Hebreo aho. Ary Jehovah Andriamanitra ny lanitra no ivavako, de zay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Mijoro vavolombelona tsy fidiny Jona teto, i Jona le nandositra, i Jona le nalaina, i Jona kanosa. Io fijoroana vavolombelona nataony Jona io de mitovy n'ilay voalaza ny Apokalipsy 4:17. Apokalipsy 4:17 manao hoe, matahorana ka ome voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarany ary miankofa eo anoloany zay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Io de afatr'ilay anjely voalohany zay nomena ao anatin'ny bokin'ny Apokalipsy. Mitovy mihitsy ireo, mitovy satria manondro ny mampamorona an'Andriamanitra, de ilay Jehova namorona tany amin'ny bokin'ny Genesisy, tany am-piandohana. Ny ranomasina sy ny tany ozy, zany no voalazany Jona teto. Ary ny Apokalipsy de miteny fa tokony ankofana ilay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Tsy iza io fa i Jehova. Amin'izao andro misy antsika zao no tokony hitoriana an'izany.
ary rehefa voatory zany dia mazava ho azy fa tsy maintsy voaresaka ao ny sabata ary ny resaka sabata no fahamarinana ankehitriny tsy raharahin'ny olona akoatra ny finoana fa misy ny fanahy tsy mety maty. Aza diny fa ianao zay miaino ahy io dia ampiandraiketan'Andriamanitra n'izany hafatra izany. Hafatra tsy mambahoaka zany. Hafatra halan'ny olona izany. Indrindra moa raha vao mijery ny Apokalipsy 7:20 anao ny 5:4, Apokalipsy 7:20 ny 5:4 ka miteny aminy hoe miala aminy anareo ry oloko. Halan'ny olona izany. Dia ahoana? Handray ny toeran'i Jona ve ianao? Ilay Jona saritahotra, ilay mpaminany malaina, ilay mpaminany mandositra, rehefa nomena azy mibaiko ilaza tamin'ny olona izay miaraka niaina tamin'izany fotoana izany. Efa vita aloha ny an'i Jona iny, fa anjarako sy anjaranao indray amin'izao andro faran'izao ny ilaza amin'ny olona fa ho avy Jesosy, ho aringana ny ratsy rehetra, ho levona ny ratsy fanahy rehetra, ho foana ity faratsiana misy ity. Raha hietsika ihany ianao, raha andeha ihany ianao, dia aoka miafatra avy amin'ny Jehova fa tsy afatra avy amin'ny lay fahavalony dia Satana no entinao. Aza mandray ny toeran'i Jona. Hatreo ny fiarako aminao androany, Lartina no teo amin'ny lafin'ny teknika. Manome fotoananao indray ny namanao Risarandreny Jatovo ho amin'ny manaraka. Veloma tompoko. Radio feo fanantenana. Andehira etore ni filazanzala amireu tibula mahalala itifamutena tivitiana sisambuli sewani rina mapiumana ami igasika hala wanira madasa kanzala nadembula misiazireu minitima mazaka sachi unu tatale fanazacha isiketi matimana mara hani afachi tifilazanzara antokopihira ranomasina fitaratra idosy amrehira ituri ni filazanzara amireu tibula mahalala itifamutena tividiana sisambuli sewanyarina makumana hani igasika para yanira manjaisa kanzara nadembula misiazireu minitima mazaka sachi hunu tatale fanazacha isiketi matimana mara hani afachi tifilazanzara. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feo fanantenana.org.